Faly miarabantsika rehetra amin'ny anarany Jesosy Kristy Tompo ry havana. Tonga amin'ny fotoana ny sakafom-panahintsika androany. Ivavaka isika. Rainay tsara indrindra izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo tianay. Tonga ny fotoana izay ahafahanay mandresy mihaino ny teninao dia vakianao fa ny masina no hiasa ty anatinay tsirairay avy mba hampitoetra ny teninao ao am-ponay, mba hiainanay sy hitombon'ny finoanay hatrany araka ny teninao. Dia ity aho izay nitinendrinao anambara sy laza ny teninao dia vakianao fa ny masina no hampitoetra ny teny rehetra izay ho ambara eto. Manao ampiteny lelako ka ny teninao ririanany no ho ambara eto. Dia mitenena Jehova fa mihaino indray ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Tenin'Andriamanitra izay ifampizarana amintsika indray amin'ity anio ity dia ny ao amin'ny Tesalonianina voalohany. Tesalonianina voalohany toko faha-4 dia raisintsika manomboka hatreo amin'ny faha-7 ka hatramin'ny faha-12 ny teny. Dia ho vakiantsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Andriamanitra tsy miantso antsika ho amin'ny fahalitoana fa amin'ny fahamasinana. Koa izay mandà dia tsy olona no laviny fa Andriamanitra izay manome anareo ny fanahy masina. Fa ny amin'ny fifankatiavan'ny mpirahalahy dia tsy misy tokony ho soratako aminareo satria ny tenanareo dia ampianarin'Andriamanitra hifankatia. Fa manao izany ihany ianareo amin'ny rahalahy rehetra eran'ny Makedonia, nefa mananatra anareo ihany izahay rahalahy mba hitombo bebe kokoa ary mba ho kendrenareo ny ho tafatoetra tsara sy tandrina ny rarahanareo ary hiasa amin'ny tananareo araka ny nandidinay anareo mba handehananareo amin'izay fitondrantena mendrika amin'io ivelany ary mba tsy hanan-java-mahory ianareo. Ray masina manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Araka ny lohahevitra izay mpanjintsika indray ry havana amin'ity volana vaovao ity dia ny amin'ny hoe fahamasinana. Izay no tenin'Andriamanitra lohahevitra izay fampizarantsika amin'ny volana Ray manontolo. Ary mitovy amin'izay ihany koa no lohahevitra izay entintsika amin'ity tenin'Andriamanitra ity hoe mitoetra amin'ny fahamasinana ity. Mitoetra amin'ny fahamasinana. Izay no lohahevitra izay entintsika ao anatin'izany teny izany. Araka ny soratra ery ambony moa dia ny amin'ny fananarana ny Tesalonianina hitondra tena mendrika amin'ny filazantsara no voalaza eo ary mbola mitoetra amintsika ihany koa ny teny ny amin'ny fananarana ny an'izany hoe hanana toetra mendrika ny filazantsara izany isika. Ary anisan'ny toetra iray ilaina eo amintsika kristianina tokoa ny hoe fahamasinana. Anisan'ny toetra ilaina izany. Moa izy ny andinin'ny faha-7 hoe fa Andriamanitra tsy miantso antsika ho amin'ny fahalitoana hozy izy fa amin'ny fahamasinana. Mila mitoetra anatin'izany fahamasinana izany tokoa isika ry havana izay rehetra efa nandray an'i Jesosy Kristy ho Tompo sy mpamonjy ny fiainantsika. Ary ina moa ny atao hoe fahamasinana? Ny fahamasinana dia ny fanokana tenantsika ho an'Andriamanitra irery ihany. Izany hoe efa niala tamin'ny fahalitoana, tamin'ny fahotana isika ka tafiditra ao anatin'ny fahamasinana dia ao amin'i Jesosy Kristy. Ary efa nidiovin'i Jesosy Kristy tamin'ny ranontsika tamin'ny nanaiky azy ny fahotantsika rehetra ka dia lasa nohamarinitsika olona olom-baovao, olona tsy afaka hoelohina intsony eo anatrehan'Andriamanitra satria izy ilay fampihavanantsika. Izay raha tena hoe voaboasantsika kely ilay fahamasinana izany hoe kristianina izay efa nandray an'i Jesosy Kristy izany dia efa madio. Voadio an'i Kristy tamin'ny rany. Efa marina no hamarininy Kristy teo ambony ny hazo fijaliana ary efa tsy misy tokony hanamelohana antsika intsony ary tsy mpanota intsony isika satria efa izy ilay nisolo antsika ho mpanota ka izay hoe lasa marina antsika eo anatrehan'Andriamanitra. Ireo zavatra telo ireo izany no zavatra iainantsika kristianina masina, madio, marina. Ary tamin'ny alalan'ny nandresantsika ny fanahy masina dia izay no mampamasina antsika. Izay no mahatonga antsika lasa olo masina.
isika olona velona mbola mena izao zany atao hoe olo-masina fa tsy le hoe olona fa olona hoe maty akory ny atao olo-masina fa ny olona mbola velona ina tahaka izao no atao hoe olona masina zany hoe olona efa nandray ny fanahy masina nandray an' Jesosy Kristy izany no atao hoe olona masina fa rehefa mandany Kristy tsy manaiky an' Jesosy Kristy dia tsy olo-masina mihitsiny. Misy ny olona mivavaka, misy ny olona tena hoe mahafantatra an' Jesosy Kristy fa mbola tsy nandray an' Jesosy Kristy, tsy mbola nandray an'ilay fanahy masina, tsy olo-masina mihitsiny izy zany na milaza fa olona mivavaka ary. Hoy ny andify vavy koa izay mandà dia tsy olona no laviny sisy fa Andriamanitra izay manome anareo ny fanahy masina. Izay mandà izay fahamasinana izay zany dia mandà an Kristy izy. Mandà an Kristy izy. Ilay fanahy masina izay tokony iainany no laviny tsy olo-masina mihitsiny izy. Ary ahoana moa zany no maharitantsika tokoa fa tena olo-masina tsika satria izay tokoa no voalaza any amin'ny Levitikosy ihany hoe aoko masina ianareo satria masina izao Jehova hozy izy. Nefa ny isika isan'andro isan'andro dia tsy mendrika mandrakariva, manota mandrakariva. Indraindray tsika mety lasa diso hevitra hoe reny pasitera sy reny mopera reny ihany no masina. Fa isika kristianina mieritreritra hoe tsy masina satria ohatriny hoe mbola mahatsiaro fa tsy tanteraka. Mbola ohatriny hoe manota kely eny foana. Ia, isan'andro tsika tsisy afaka namarina mihitsiny hoe za dia tena masina be foana isan'andro isan'andro. Tsisy zavatra manapetipetana na zany. Fa io na zavatra kely eritreretintsika io ary mety mampaloto amin'ny fisainantsika. Dia efa miteraka fahotana ao antsika izany. Dia lasa mieritreritsika hoe tsy masina indray zany satria nanota kely dia hivavaka indray zany aloha hoe hivavaka hibebaka indray mba ho masimasina indray. Ny fahamasina zany tsy misy degré hoe ry mopera sy pasitera ny tena masina be dia zako hatreto ihany ny fahamasinako fa za mbola ohatr'izao. Ny olona iray natao hoe masina dia ilay olona efa nanana an' Jesosy Kristy. Dia ny degré amin'ny fahamasinana zany tsisy hoe ambony sy ambany fa izay rehetra manana an Kristy dia mitovy daholo. Na mopera ianao, na pasitera ianao, na mpiandry ianao, na olon-tsotra ianao ka rehefa tena hoe nanoka tena ianao satria ny tenanao natokanao satria izay ilay tena votoatin'ilay hoe masina zavatra voatokana. Dia efa nanoka tena ianao hanompo an'Andriamanitra fa tsy hanompo ny fahotana intsony tsy hanompo ny fanahy ratsy intsony ilay satana dia voly tompo ny fahotana fa efa niala tao ianao niditra tao anatin'ny fanompoana an'Andriamanitra nandray an' Jesosy Kristy. Dia ianao ilay atao hoe olo-masina ianao satria Kristy mitoetra ao anaty. Ary somary azavaina amintsika fa tsy ilay hoe no ny asa tao, ny asa fanompoana tao koa no hanamarinana anao hoe masina ianao hoe tena manao kely aina, manao viverinaiky mihitsy na manao asa an'Andriamanitra dia hoe olo-masina zany ianao zany izay. Tsy izay ilay izy. Na hoe anao robe be hatreny amin'ny kitrokeliko isan'andro dia hoy ny olona zany hoe masina ianao zany izay. Tsy izay ilay izy. Fa no ianao nanaiky andray an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ka nitoera amin'ny fanahy masina dia izay no atao hoe olo-masina ianao izay. Dia noho izay fahatsapànao izay fahasoavana izay satria Jesosy Kristy no nanamasina anao ary izy mihitsy ilay masina mitoetra ao anatinao dia lasa olo-masina ianao zany. Dia mila mankatoy ianao zany izay fotoana izay, mila mankatoy an'Andriamanitra ianao zany satria fahasoavana zany, fahamasinana zany fa tsy noho ny zavatra ataonao. Tsy ezaka avy aminao loatra no manamasina anao. Hoe andeha hivavaka maraina alina sy ny mandra-parain'ny andro na hoe andeha hifady hanina isan'andro isaky ny firy andro na hoe andeha hanao robe be isan'andro na hoe hanao asa fanompoana faran'izay haiko dia lasa olo-masina zay. Tsy noho ny asa ataonao no maha olo-masina anao fa ny Kristy mitoetra ao anatinao. Izay no hanambarana fa olo-masina ianao. Fahasoavana zany. Dia noho izay fahasoavana hoe maha olo-masina anao satria Jesosy Kristy koa nge no manamarina anao eo anatrehan'Andriamanitra satria izy efa nisolo voinanao dia fahasoavana ihany koa zany satria fahasoavana namonjeny Kristy asianao teo amin'ny hazo fijaliana. Tahaka izany ihany koa ny mampadio anao, ny dioviny tamin'ny ranon'i Kristy izao asianao, ny fahotana rehetra.
de lasa olona madio isika, olona marina isika, olona masina isika, noho izay Kristy mitoetra ao anaty izay. Ka ao ka zany tsika tsy ho diso hevitra hoe noho ireo asa be ataoko sy ny fitafiako rehetra sy noho izay fanikana tenako amin'ny fifadikana sy ny alimbavaka izay dia lasa olo-masina be. Fa satria Kristy mitoetra ao anatinao dia masina ianao. Fa izao noho izay fahasoavana raisiko izay dia andeha araka ny soratra masina, andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ozy ny any amin'ny Hebreo any. Hebreo toko 12 dia manomboka eo amin'ny 14 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, mezaha mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahita ny tompo. Satria Kristy mitoetra ao anatiko dia lasa manana izay finiavana mitady fihavanana amin'ny olona rehetra izay. Lasa manana izay toetra tia mihavana amin'ny olona rehetra izay, ary tsy afaka hihavana amin'ny olona rehetra koa raha tsy efa vita fihavanana tamin'Andriamanitra. Dia izay ilay famonjeny Kristy efa namonjeny ianao, ilay fihavanana tamin'Andriamanitra. Ka rehefa vita fihavanana tamin'Andriamanitra isika dia mihavana amin'ny olona rehetra, mikatsaka izay fihavanana amin'ny olona rehetra izay, satria izay tsy manam-pahamasina izy dia tsy hahita ny tompo. Izany hoe izay tsy manana ilay Kristy ao anaty, normal be tsy hahita n'Andriamanitra. Fa ny fanananao an Kristy ao anaty no ahafahanao makao amin'Andriamanitra, satria izay ilay ivavahantsika hoe manantona anao izay ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, satria efa izy no mitoetra ao anatintsika. Dia avy amin'ny alalany no ahafahantsika mahita n'Andriamanitra. Dia tahaka izany ihany koa ny ao amin'ny Matio toko 12:20, 9:30. Mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao mifonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Izany ny didy lehibe sady voalohany. Ary ny faharoa izay tahaka izany ihany dia tiavany namanao tahaka ny tenanao. Izany ny didy roa. Izany no iantoan'ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Araka izany ry havana, raha hoe amin'izay fahamasinana hitoerantsika amin'ny fahamasinana izay tokoa dia mandrakarivotsika dia tsy mahatanteraka izay hoe tena fahamasinana araka ny tenin'Andriamanitra izay, satria rehefa tsy manam-pahamasinana tsika indrindray dia ao anatin'izay ny fahotana izay mety mahazo atsika. Ary raha tia tenin'Andriamanitra amin'ny Mateo izao dia tena hoe tiava izy an Jehovah Andriamanitra ao fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra. Tena hoe tsy misy olona tena hoe havita tena itian'Andriamanitra amin'ny fony sy ny sainy sy ny fanahiny rehetra izany ry havana, raha hoe amin'ny maha olombelona azy tahaka izao. Na izao sy ianao ary indraindray mety manadino azy, mety manakalo azy amin'ny zavatra ny tany, dia endrika efa tsy fankatoavana izany ry havana, ka mety hoe lasa hoe tsy masina araka an'izany tsika. Fa izao ilay hoe ilay fahamasinana dia tsy noho ny asa ataontsika, satria tsika dia tsy ho marina mandrakariva, tsy ho masina mandrakariva raha hoe ny fahotana izay ataontsika isan'andro eo no andraisana antsika hoe tsy manoto tsika dia masina izany, dia rehefa manoto tsika dia tsy masina izany. Dia nefa tsika isan'andro manota foana. Na io zavatra eritreretintsika io mety mahatonga fahotana ao antsika, io zavatra jeren'ny masontsika io, ny tsy fankatoavantsika indraindray mahatonga antsika manota dia lasa tsy masina izany. Tsy raisintsika amin'izay izany ilay hoe fahamasinana, fa ilay hoe Kristy efa mitoetra ao anatintsika. Fa isika kosa manaraka ny tenin'Andriamanitra, satria efa fahasoavana no hamasinan'Andriamanitra, no hamasin'i Kristy tsika. Dia mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, mikatsika an'izay hoe mitady fihavanana amin'ny olona rehetra izay, ary mitoetra tsara amin'izay fahadiovana izay, satria izay no mampitoetra ny Kristy antsika ao anatintsika, ilay fanahy masina ao anatintsika. Ka raha ny fanahy masina ny mitoetra ao anatintsika mazava ho azy, fa tsy mikatsika fahotana mihitsy ny fanahy masina ao anatintsika. Fa izay no mila ibebahantsika isan'andro, satria manota mandrakarivotsika indraindray eo amin'ny fiainantsika, ny fisainantsika, na ny fotoana izay lanitsika amin'ny zava-poana. Dia mety efa tsy mahatanteraka antsika izany. Dia izay no ibebahantsika isan'andro, fa izao sy anao dia efa olo-masina noho ny aminy Kristy.
Ka dia izay zany no anazavantsika ny amin'izay hoe kristianina mila manana toe-panahy zay hoe manana fahamasinana zay. Ka eto zany dia mila fantatsika tsara zany zay ilay hoe masina. Fa misy zany akory tsy midika hoe efa masina zany no i Kristy mitoetra ato anatiko. Satria efa nandray an'i Jesosy Kristy aho dia izy ilay mitoetra ato anatiko dia efa olo-masina zany ka manao izay tiako atao amin'izay aho zany. Tsia, fa olo-masina ianao noho ny amin'ny Kristy dia manao ny asa izay efa nanirahan'i Kristy ianao. Araka an'ilay teny hoe mikatsaka izay havanana amin'ny olona rehetra. Tahaka izany ihany koa ny ato amin'ny ity texte izay anjarantsika eto ity. Mifankatia hozy izy fa ny amin'ny fifankatiavan'ny mpirahalahy hozy dia tsy misy tokony hosoratako aminareo satria ny tenanareo dia ampianarin'Andriamanitra hifankatia. Ilay Kristy izay mitoetra ao anatintsika tokoa no mahatonga antsika mahay mifankatia. Fa tsy mahay mifankatia fotsiny amin'izao tsika fa ilay fanahy masina izay efa nomena antsika ao anaty no mampianatra antsika mifankatia. Fa manao izany ihany anareo hozy izy ny amin'ny rahalahy rehetra eran'ny Makedonia nefa mananatra anareo ihany izahay rahalahy mba hitombonareo bebe kokoa. Tsara tokoa izany ny fananarana mety hoe manaraka izay teny voasoratra tokoa tsika hoe izay nge mifankatia izay mpirahalahy izay mpiara-mivavaka mifankatia izay fa mbola mananatra antsika izany ny tenin'Andriamanitra eto mba hitombontsika bebe kokoa izy dia mitoetra tsara amin'izay fahamasinana izay dia miaina araka ny tenin'Andriamanitra mifankatia tokoa araka izay ambara ny tenin'Andriamanitra eto. Ary mba ho kendrenareo izy no tafatoetra tsara tsy tandrina ny raharanareo ary hiasa ny tananareo araka ny andidinainareo. Izany tokoa tsy ilay hoe ny fanaovantsika eto ilay ambara mihitsy hoe tsy ilay asa tsara ataontsika eto no hanamarinana antsika olo-masina eto. Averiko indray ilay teny teo aloha. Fa noho izay ilay hoe efa nohamasin'i Kristy isika dia mikendry ny toetra tsara hitandrina ny raharaha. Manao ny asan'Andriamanitra. Tsy mandeha any amin'ny fahalotoana intsony, tsy manao ny fanao izao tontolo izao intsony. Satria efa masina ao anatintsika Kristy. Fa mandeha araka ny tenin'Andriamanitra, manao ny asan'Andriamanitra. Izay no andidiny eto. Mba handehanantsika ihany koa araka ny asa izay efa nanirahana antsika. Mba handehananareo amin'izay fitondran-tena mendrika hozy izy amin'ny ho ivelany ary mba tsy hanan-java mahory ianareo. I Kristy rehefa ao anatintsika ry havana dia ny fanahy masina no mampandeha antsika araka ny fitondran-tena mendrika. Io fanahy masina io no mitarika antsika amin'ny zavatra tsara ary mandrakariva. Fa indrindritsika mandahy araka ny ery ambony ery hoe rehefa mandahy fitarihan'ny fanahy masina tsika dia tsy ilay tenin'Andriamanitra, tsy ilay olona hozy izy no laviny, tsy ilay olona mitory izany eto no laviny. Na hoe izaho mitory aminao no lavinao. Fa Kristy mihitsy no lavinao, ilay fanahy masina izay efa nomenanao mihitsy no lavinao. Ho lavinao izy tsy henonao ilay fanahy masina miteny aminao, izany hoe lavinao fa ilay anao ihany no ataonao. Fa ny olo-masina dia miaina mandrakariva amin'ny feon'ny fanahy masina, tarihany fanahy masina ary mandeha amin'izay fitondran-tena mendrika izay. Fa raha milaza fa kristianina isika ka tsy manana an'izay fitondran-tena izay, manaraka ho azy ange ireo toetra voalazako ery ambony ery hoe ny fitafiana montina, tsy fanaovana tanana ao amin'ny ambonimbony any mamaky amin'ity toko voalohany rehetrarehetra ity tsika. Misy an'izany ao tsy mijangajanga, tsy mirara ao amin'ny fahotana rehetra. Izany ny olona manana amin'ny fanahy masina. Fa ny olona manana fanahy masina dia mandeha araka ny fanahy fa tsy araka ny nofo intsony. Ka dia izay ry havana ny tenin'Andriamanitra ifampizarana amintsika dia aoka isika tsirairay avy handeha homendrika araka ny filazantsara, hitoetra tsara amin'ny fahamasinana araka ny tenin'Andriamanitra. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Ray masina misaotra anao ny amin'ny teny izay nomenao mampianatra anay mandrakariva mba ahaizany mitoetra tsara amin'ny fahamasinana tokoa satria efa nandray an'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy ny fiainanay izay ary mitoetra ao anatinay ny fanahinao izay no mahamasina anay. Fa tsy ny asa tsara sy izay rehetra
asa soa ataonay no mahamasina anay, fa ireny dia manaraka ho azy no fahasoavana ny raisinay, satria no amasinina maimaimpony zay dia mandeha araka ny fanahy ka tsy mirarao amin'ny fahalitoan'ny fahotana sy ny toetra tsy mendrika rehetra, fa mandeha araka ny fahendrenao Andriamanitra. Dia tehirizy izay amin'ny fahamasinana sy ny fahatsaram-panahy rehetra araka ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no naovana vavakay. Amen. Dia ankasitrahana ianao nandre ny teny amin'ity anio ity, ka dia raha mahasoa anao ny tenin'Andriamanitra dia asaiko ianao anaraka mandrakariva ny pejy isapo ny pejy sy j'aime anazy ahafahanao indray mandray mandrakariva ny tenin'Andriamanitra izay ifampahirizantsika eto. Ka dia Jesosy Kristy toetra betsaka ao anatintsika tsiraray avy ny fanay masina hitoetra mandrakariva hiazona izay fahamasinana araka ny tenin'Andriamanitra izay, ary isika kosa dia andeha araka an'izay, araka amin'ny fanahy izay, tsy manao fahotana intsony tsy mandeha amin'ny fahalitoana intsony fa no hamarin'Andriamanitra tsika, fa no hamarin'i Kristy tsika, no hamasin'ny Kristy tsika, ary no diovin' Kristy tsika. Amen. Dia hitay ny tompo daholo ry havana.